Polizany amin'izay tontolo ny fampianarana sy ny tontolo ny fampiofanana zay antsika dia mpiofana miisa 70 no raisin'ny ivon-toeram-pampiofanana momba ny fitantanan-draharaha-mpanjakana INFA eny Andohibe misokatra ho an'ny olom-pirenena manana mari-pahaizana baccalauréat araka izany fiofanana eny an-toerana. Mandray mpiofana 70 ny fitoeram-piofanana momba ny fitantanan-draharaha-mpanjakana na ny INFA, Institut National de Formation d'Administration eny Andohibe. Sokatra ho an'ny olom-pirenena manana mari-pahaizana baccalauréat ny fifaninanana. Itoy hatramin'ny faha 12 Jolay 2024 ny fandraisana ny antotan-taratasy fisoratana anarana ary ny 12, 12 ary 13 Aogositra ho avy izao no anatanterahana ny fifaninanana manerana ny faritra 12. Amin'izao fotoana izao dia efa miomana amin'ny fiatrehana izay fifaninanana izay ny INFA. Naparitaka eran'ny faritra 12 nalefa ihany koa tany amin'ny radio pirenena ary na amin'ny alalan'ny resadresaka ohatran'izao dia efa vonona tanteraka zany ny INFA zao eo amin'ny fandraisana fikarakarana ny concours zany fandraisana mpianatra vaovao ato satria tamin'ity indray mitoraka aty zany dia nandefa iraka tany amin'ny faritra 12 ny fibe-pitantanana teto mba izery imaso ary izery fotony ny fikarakarana tany zany dia efa niverina moa reny iraka reny dia efa vonona daholo zany any amin'ny faritra reny. Ny totaliny zany 70 sy 200 zany hoe raha oharina amin'ireo promotion hatram'izay zany somary visivisy ihany tamin'ity zay moa ny filana avy any amin'ny ministère zay mitady mpiasa-mpanjakana vaovao dia zay ihany mahazo ny INFA raisina satria ny INFA sy ny INFA ny mamaritra ny isa fa miainga avy any amin'ireo ministère mitady mpiasa-mpanjakana. Tamin'ity taona dia 20 ity mpiofana manodidina ny 500 no navoaka ny INFA tamin'ny anjehan'ny faha-enina amby 20 mitondra ny anarana Razafindrakoto Marie Jacqueline. Androany natolotry ny Ray-Pia ny pinsa famantarana ity indray mira ity ary nampahafantarina ihany koa ny fisian'ny tranokala-mpifandraisana anjihan'ny Razafindrakoto Marie Jacqueline. Ianareo zao no fitaratry ny vahoaka malagasy amin'ny fotony amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny fiainana andavanandro. Ianareo zao ihany koa no manampy ny fanjakana foibe amin'ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana amin'ny fotony. Ary misy manantena fa ny andraikitra petraka aminareo 700 latsaka menaka ireo dia andraikitra ngezabe izay mitory ny fomba nampianarana anareo tataon'ny Institut National de Formation Administrative ary indrindra koa mitory ihany koa ny hafatra navelana matoa Razafindrakoto Marie Jacqueline taminareo amin'ny fanaovana soa eto amin'ny tasy fanjakana amin'ny fitiavana tanindrazana ary fanompoana ny vahoaka malagasy. 10 taona izao ny nijoroan'ny fitoeram-piofanana INFA. Anatsaratra ny kalitaon'ny fiofanana no fanambepetraky ny mpitantana ny sekoly. Nambaran'ny Tale Générale Pilaza Joré fa ny fampitomboana ny fampiarana no anisan'ny fanivana entin'ny INFA amin'ny fidirana manaraka.